fa ny akamaroan'ireo majanga zany nasoina valy tsy matsinanana dia milafy miara-ponina izay izy somary silano dia mpampianatsana eny nefa rehefa tsy afaka zay izy moa izy tena majanga hoe vehivavy mpampianatsana dia natsika mahalala ny kolotsaina andreo ireo tsy matsinanana zany amin'ny ankapobeny mbola tsy azo fihesaka vehivavy dia ohatran'izay koa musulman mbola tsy malaika ampianarana vehivavy zay dia zay ny anisan'ny olana zany hoe tena manahirana fampianaranay nefa ny avany mampitsono zay mandeha ho azy koa le izy tsy mety zay zany anisan'ny olona tena tikambary afatsasika eto any fotany ao tsy mety tena kajoa zay ny akambarony mpianatsika asy ny hetsika zany dia mizara telo dia ny voalohany aloha zany fanokafana azy irak'ilay fahatany efa misy lasaina teo dia zany tena hetsika entinany izy io ary tsy fotoana mampy nanaovana izy io fa telo taona mety taony tia nokafana azy fotsiny dia taona raha io no fa tena ivo zany dia eo zay tena mozanatsa faratry tena ambô zany dia misy itsika zany hoe hitondra spectacle ambôza be anankiray zay manaikoana ho an'ny olona tikambary sy ny sisa dia ny ao anatin'ity zany dia mivenaverina ihany koa ny fampianarana valia manaikoana atapony avozony zany toy somary latsaka kely zatineko anareo teo mpianatra voakana amin'ny décembre zao telo amby epolo dia zay tsisy latsaky ny zato hatramin'izay zany navoaka mpianatra zany eo amin'ireo jato mahery isa-taona satria zay le raha fampianaranay isaky fotoana zay isaky ny ambonina zay ny navoaka mpianatra fa ny faharetan'ny fianarana ato fotoana dia volana voalohany oriana le fivanizy ireo mamalotsaka azo pikambary zahay fa le volana voalohany iny mampahay azo mikambary fotsiny hoe manikambary manao azafady mialatsiny dia miarao dia le olona manikambary fa rehefa hoe spikambary dia afaka hitsoiny daholo zay toerana hitsoiny farany mametsaka azo mandeha pikambary izahay dia raha tato aloha zany tsy mamenatra amin'ny tena zany somary latsaka kely izy ataona koa fa mba temorana kanavanana ohatsa makany ny anisan'ny tena antony aloha zany dia voalohany indrindra maro betsaka no mampianatra kabary mitsanga fatarina nefa tsy fahatany zay zany isan'ny tena antony no fahateo somary misy volana kely teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena amin'ilay tsy azo ampisaina intsony tsy ampanjakany dia ampianarana hoe ivela fampianarana efa homany zareo dia lasa tsy maintsy tady toerana hafa zany ampianarana izay nisan'ny tena tena be azy satria be da be le fianarana ny foanana zany no antony izay hoe tsy azo ampiasaina intsony misy ampanjakany isan'ny tena antony ezaka zay mbola nisan'ny anatonanay amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena zany satria manengafy taminy teo ny fédération ny tennis hoe azo ampiasaina ampianarana ny ampianarana ny tennis efa ny tsaratsara toteo hoe raha ny kabary no ampianarana any satria ny tennis mbola mila fitaovana fa ny kabary tahaka izy tiro fotsiny dia mety fa mila fa manaiky an'izay ka manisy dia manamana rehetra manao ihany napetsaka foana ny firaisan-kina ianarany fikambanana samihafa fa ny fazonalety samy tokana ihany nanazatra ny kolotsaina mahamanakasy azy isan'izay